Sakoalavitsy, Akodavitra, Tsakoririky Mena na Mille de feu à patte rouge dia biby zanatany eto Madagasikara karazan'ny Myriapode anatin'ny vondrom-pianakavian'ny biby antsoina hoe Arthropode. Teny Grika midika hoe Arivo ny Murios, midika hoe Tongotra ny Podos, Myriapode hoy ny fiteny Frantsay. Ny vatany lava miefitrefitra indray no maha anaty vondrom-pianakavian'ny biby atao hoe Arthropode azy. Arthran dia teny Grika midika hoe miefitrefitra na articulé amin'ny teny Frantsay. Podos araka ny efa voalazantsika teo dia Tongotra. Mirefy hatramin'ny 13 cm eo ny halavan'ny sakoalavitsy rehefa lehibe. Hatramin'ny 20 ny efitrefitry ny vatany na anneau pédifère izay samy misy tongotra tsiroaroa ny tandrifiny. Diplopoda na diplopodie hoy ny siantifika. Tsy araka ny anarana fiantson'ny Frantsay azy hoe Arivo tongotra zany na Myriapode fa 700 iseo ny tongon'ny sakoalavitsy. Ny sakoalavitsy lehibe dia misy mainty sy mena ny lokony. Tsy fanavahana fotsiny io loko io fa mariky ny famoahan'ny poizina iarovany tena koa rehefa sendra ny fahavalony, aposematisme. Mihinana azy ohatra ny gidro mba ahafahany miaro amin'ny kaikitry ny bibikely ao anaty ala toy ny karazan'ny moka sy fanenitra. Mandrovorovo be ny ranon'ivindray gidro rehefa avy nitsako ny poizina avoakan'ny sakoalavitsy fiarovan'ny teny. Fa iny roriny indray avy eo no ahositry ny gidro ny vatany ray manontolo mba tsy hikakerany bibikely azy. Tranga voajanahary mandrindra ny fiainan'ny zavaboary ao anaty ala. Potipoti-javatra avy amin'ny zavamaniry na biby ka mety lo no fihinan'ny sakoalavitsy. Mihinana fakofako sy ravin-kazo mihalo, holitra, taim-biby ary fakan-kazo sasantsasany. Izany no itazoman'ny sakoalavitsy anjara lehibe amin'ny rohim-piainan'ny zavaboary na ekosistema sy antoka amin'ny fampahavokarana tany. Tsy ho tsapantsika amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izany asa goavana nataon'ny sakoalavitsy izany raha tsy mandinika ny rohivoary. Ao amin'ny alan'ny manatantely an'ny taolagnaro no tena ahitana betsaka ny sakoalavitsy menamena na Mille de feu à patte rouge eto Madagasikara. Doron-tanety, tetikala, ny tavy no loza mandindona ny fiainany satria miankina amin'ny fisiany ala ny fiainany sy ny mbola hisiny eto Madagasikara. Tadidio fa ny sakoalavitsy mena na Akodavitra na Tsakoririky dia biby nisy teto ambony tany hatramin'ny 20 sy 700 tapitrisa taona lasa. Mille de feu à patte rouge na sakoalavitsy menamena arovo fa biby zanatany na endémique eto Madagasikara.